Isan'ny mampalaza ny distrikany Miandrivazo ny fananany arena kibon-tany ato amin'ny faritra Menabe, indrindra fa ny ao amin'ny komina ny Tabilava. Nanomboka ny fiandohan'ity taona 2024 ity dia nalaza ny resaka kolombita tao amin'ny karera besakay ao amin'ny fokontany Ankramena. Ankehitriny dia efa mitatra any amin'ny Beryllium izany fa tsy mijanona amin'ny kolombita fotsiny ao amin'ity karera besakay ity. Misy ny lamma izay napetraka ny tompon'andraikitra eto anivon'ny faritra Menabe ary ny eo anivon'ny komina ny Tabilava sy ny fokontany Ankramena. Nizotra ampilaminana izany tany amboloha saingy ankehitriny dia manomboka miseho lany ny kaboraraka na eo amin'ireo mpitrandraka izany na eo amin'ireo teratany vahiny ihany koa, satria dia napetraka ny lamma rehetra ary netanina ny olona rehetra ao anatin'izay fitrandrahana izay mba hiditra ao anatin'ny ara-dalàna. Efa nisainy fanentanana izay nataony teknisiana avy amin'ny fitaliavam-paritra misahana ny arena kibon-tany Menabe izay nanentana antsika mba isehatra amin'ny ara-dalàna hatrany. Eo ny fananganana fikambanana ho an'ny mpitrandraka madinika. Voarakitra anatin'io lalàna io ny ho antsika mpitrandraka madinika dia mba azahoantsika ny autorisation na fahazahoan-dalana ahafahana mitrandraka eto dia misy ny atota taratasy izay karakaraina eo anivon'ny fitaliavam-paritra misahana renana kibon-tany izay. Ny fidirana misetry ny ara-dalàna dia ahafahan'ny komuna sy ny faritra mahazo ny tamberim-bidy na ristorina, satria ny fitrandrana rena kibon-tany dia misy tamberim-bidy makany amin'ny komuna sy ny faritra ary makany amin'ny fanjakana Foibe. Raha zavaina tsotsotra ny makasika ny izay tamberim-bidy izay, ny tamberim-bidy ny fitrandrana rena kibon-tany dia tsy tapahana eto an-toerana eto am-pitrandrana fa rehefa mahazo ny fahazahoan-dalana mitrandraka io na autorisation minière des petits exploitants dia mahazo laissez-passer ahafahana mitondra vokatra. Dia ny fahazahoana ny laissez-passer io dia misy ny fandoavana ny ristourna na ny redevance any amin'ny trésor public izay any Amorondava ny andoavana an'izy io. Rehefa mahazo an'iny ristourna iny dia ny trésor public no tonga dia mapiditra an'iny any amin'ny compte ny commune sy ny faritra. Izao mbola tsy tafiditra amin'izay hoe ara-dalàna izay fa miroso makany amin'ny ara-dalàna, mbola miandry an'io autorisation io daholo. Ka efa nisy ny fepetra izay tokony hoarahantsika, efa misy ny lamina natao eo anivon'ny komuna dia ny fandoavana baja ho an'ireo mpandraharaha ary ny mpitondra vokatra ny tokony andohan'ny le 3,000 ariary teo. Dia eto zany zahay avy amin'ny fitaliavam-paritra ny arena kibon-tany dia manentana trany atsika mba hisehatra amin'izay ara-dalàna izay ary indrindra koa amin'ny fitandrovana ny tontolo iainana. Tena farany tsy tokony misy vola miodikodina zany ato amin'ity toerana ity, satria tsy azo tanana vato ato amin'ity toerana ity. Mahazava zay fa tsy mahazava aminareo, ka na tsy mahazava aminareo zay misy ka tsy misy mividy vato ato amin'ity toerana ity, fa rehefa mahazo anao dia anan'ity toerana ity raha vao faritry ny karera zany tsy azo amarotana. Ary ny tena marina ary tsy azo entina mivoaka amin'ny faritry Menabe n'olo izy. Ny fomba fanao dia misy olona mandray dia misy toby dia eo le vato dia mandeha ny varotra. Idirana teratany ankoatra amin'ny malagasy anatin'ny kariera. Mazava nga amin'izay any ny gasy raha vita izy any ananiny ny vita. Efa nazavaina tolotolo zany rehetrarehetra zany ka aoka tsy misy olona miseho zo.
mazava ny toromarika nomen'ny tompony andraikitra taty atoerana fa tsy azo atao ny mivarotra sy mividy vato eny amin'ny karera fa tsy maintsy ivelan'ny karera no anaovana ny varotra, zany hoe eny amin'ny renivohitry ny Fokontany Ankoranomena na eny amin'ny renivohitry ny komina Tabilava ihany koa. Ary tan'izany ihany koa nameny baiko ny tompony andraikitra fa tsy azo idirany teratany vahiny ny ao anatin'ny faritra fitrandrahana. Tsy izany ny zava-misy nefa ankehitriny fa dia tonga hatreny amin'ny karera ireo teratany vahiny, ary misy amin'ireo teratany vahiny ireo araka ny fanadihadiana natao tamin'ny Fokontany dia efa manana zone d'encadrement, ary misy amin'ireo teratany vahiny ireo ihany koa dia olona ambony ihany no manatitra azy ireo sy manome baiko ny piatraran'izy ireo eny, ka tsy afa manoatra ireo tompony andraikitra ety fotony manomboka eny amin'ny Fokontany zany ka hatrany amin'ny ben'ny tanàna sy ireo tompony andraikitra rehetra ato amin'ny faritra ny Menabe, ka manao antsoavo ireo tompony andraikitra eny fotony manoloana izany satria tsy afaka misitraka tamberim-bidy amin'ireo vokatra mivoaka avy ato amin'ny faritra ny Menabe sy avy ato amin'ny komina ny ireo ety fotony, satria ireo teratany vahiny ireo dia tsy mandalo maka laisse-passer na mampafantatra ny vokatra izay mivoaka amin'izy ireo fa tonga dia any dia tsy hita araka ny fanadihadiana izay nataonay teny an-toerana. Toy izao ny fitantaran'ny filoham-pokotany sy ny komity izay miasa eny amin'ny karera, ary ihany koa ireo mpitrandraka sy mpivarotra. Maro amin'ireo mpitrandraka moa ny teany eo hevitra saingy matahotra satria ankoatran'ireo tsindry izay mahazo azy ataon'ireo teratany vahiny, eo ihany koa nataon'ireo milaza azy ho tompon-tany ka manararoatra maka vokatra amin'izy ireo, manararoatra maka vola amin'izy ireo, ka anaovan'ireo mpitrandraka antsoavo amin'ny tompony andraikitra satria efa miezaka miditra ao anatin'ny ara-dalàna amin'ny fananganana fikambanana izy ireo nefa mbola misy manararoatra ihany. Malaza tokoa le fitrandrana Kolombita nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana février mitohy hatramin'izao. Tamin'ny voalohany fepetra dia tsisy afa-tsy ny hoe natao an'ny be sy ny maro le Kolombita, na dia mbola hoe tsy nahazo na lalana ara-panjakana, fa amin'izao zany efa mitohy ihany ny fepetra rehetra, indrindra amin'ny resaka fivezivezena, amin'ny resaka passeport. Misy fifanarana napetraky ny komina hoe mila manana passeport ho ato amin'ny komina le olona rehetra izay mitrandraka vato eny, vidy an'le carnet izay amidin'ny komina apetraka ato amin'ny Fokontany. Dia izay ny vezivezena mba hitandronana faniliam-pahalemana. Tsy voatery hoe ny Fokontany Ankoranomena ihany no mitrandraka an'io, fa voalazanao dia Fokontany hafa, ny komina hafa, district hafa, misy lavitra be mihitsy azy. Dia malalaka ao an-drehetrarehetra aloha fitrandrana le Kolombita. Fa amin'izao koa zany fanampin'izay fa efa tonga teto ny Italienne mine miaraka amin'ny mera, fa efa manomboka manara-dalàna io karera io satria efa misy ny nahavita ny zone d'encadrement ao anatin'io karera io. Isan'ny olona mitrandraka eny zao aloha raha nametraka passeport tato aminay, satria le apetraka ato ny passeport ny olona avy any amin'ny toeraka hafa, dia le anay eto no entina mandeha makany. Dia tamin'izy le mbola tena be da be iny dia manodidididina ny 500,000 arivo ny olona nametraka passeport ato, fa amin'izao zany efa miaikena efa eo amin'ny 3,000. Fa misy koa nefa ny olona le tonga dia mandeha mpivarotra reny hatrany Antsirabe, dia tonga dia miala tomobily eny Atsimo eny dia eny ihany izy tonga dia mandeha makeny. Zany hoe ny atsasaky ny olona eny zany raha dinihana mety mbola mihoatra ny atsasany za tsy manana passeport izy, fa le tonga dia mandeha makeny fotsiny amin'izao. Fa le manana passeport zany mazava ho azy fa sady enregistré aty aminay ny anarany no fantatray ny tombatombana. Dia izao izy zao zany eo amin'ny 500 sy 3,000 io zany ny sisa iny raha le hitany amin'ilay passeport ato. Mety avy telo eniny zay zany hoe le olona eny zany mety mbola hoe manodidididina ny 2,000 sy 1,000 any na 1,000 io. Misy fanaraha-maso satria misy gendarme eny napetraky ny commandant compagnie hitandro azy fandriampahalemana izay amin'ny fanaraha-maso amin'ny zavatra mihodina ny fandriampahalemana mihodina ao anatiny. Dia misy koa komity napetraky ny Fokontany sy ny désigné-ny komina miandraikitra an'izay resaka passeport izay sy ny fandrindranan-kapoben'ny mahavahoaka ny eny an-toerana, hoe efa mitovitovy amina carte eny zany, na hoe kapoma anankiray vaovao ato anatin'ny Fokontany le abesakay, dia nametrahana komity misy KM mavonja maika koa azy eny mitandro ny filaminana eny miara-miasa amin'ireo gendarme,
dia misy komity maromaro mifandimby satria amin'ilay mahavoaka maromaro zany dia tsy vitan'olona raika fa misy komity hatramin'ny 4 zany no miara-miasa mifandimby mandrindra an'ilay fiodin'ny raha rehetra rehetra eny na fandriam-pahalemana na sosialy. Dia misy ihany koa ilay ny raha nahita tamin'iny fametrahana dokotera Vonjimaika mba hitsabony ny olona eny alohan'ny andehanany any amin'ny tena toeram-pitsaboana raha ohatra ka tsy vita eny ny fitsaboana. Io zany ny zavatra misy eny toerana eny. Ny tena hoe ho an'ny fokotany mivantana moa zany efa nitenenina hatramin'ny fa tsy izay moa zany nitenenin'ireo manam-pahefana le tonga tety tamin'ny volana avrily ireny hoe tsy dia misy hoe hidiran'ny fokotany mivantana raha vao harena ambanin'ny tany hoy zareo fa ny tena manara-dalàna le hoe arotsaka any amin'ny trésor général le vola dia zay vao makany amin'ny commune dia zay vao commune no mijery ny fokotany fa ny vola mba hoe mandalo ato amin'ny fokotany zany dia resaka droit de passeport zany fa tsisy vola afa-tsy izay. Le droit de passeport mazava ho azy zany fa dia efa ho an'le olona miasa io satria anay koa tsy namafesin'ny colonely faneva le lalànan'le passeport dia asistrena dia tsipihana dia lasa tsy vitan'olona ray tamin'le taloha reny dia mazava ho azy fa karaman'le olona le sady sekretera manampy eto zany le droit de passeport no zay koa moa efa lalàna mipetraka hatramin'izay ny passeport zany sahala mba hoe aze fokotany zany le sy ny mpiara-miasa aminy. Ity koa mahazo mitomboka passeport ny komity fa tsy ny se fokotany ireny. Zay zany ny zavatra misy ety. Dia tsy dia mbola nisy tombony ho an'ny fokotany anankiray mihany zany le resaka kolomita. Voalohany manko zany izy ireny nefa vao tonga dia sinoa raika no tonga teto no efa tonga teto ny service de mine miaraka amin'ny ben'ny tanàna miaraka aminay no mijery akaiky mahakasika an'ilay sinoa. Dia nisy fotoana aza nytenenina hoe tsy mahazo mipetraka ety ny sinoa fa farafaratsy ny any Miandovazo. Nisy fotoana koa efa nandroany commandant compagnie azy tety. Dia rehefa anday rehefa avy eo dia ohatran'ny hoe natondro anay fotsiny zany hoe reto sinoa reto hipetraka ety dia izay fa tsisy ninonina satria ohatran'ny olona le manamboninahitra reny aby no tonga dia manatitra ny sinoa ety zany. Misy koa le natsoina hitatony mandeha zay ohatran'ny minisitra any Antananarivo io tsy fantatra anay tsy mizera vatana hoe ianona na ianona fa le mpiara-miasa aminay ohatra hoe minina sy nera reny zany no miteny hoe ministra mihitsy miara-miasa amin'le sinoa amin'le carrière dia ohatran'ny hoe tsy izay tiany atao zany ohatran'ny hoe dia efa mety. Misy général ny sasany misy général hatrany Antananarivo miara-miasa amin'le sinoa. Dia mampiseho taratasy ve le sinoa tonga eto? Izy tsy mbola mampiseho taratasy fa le hoe sinoa aby anay zany tompon'le zone d'encadrement nahavita taratasy io. Izay koa aza mbola zavatra anankiray olana mipetraka ohatran'ny hoe nasadakadakatra anay hoe fomba fanaon'olona rehefa manao zone d'encadrement miainga ety fotony ety amin'ny fokotany zay vao miakatrakatra makany fa nen'ireto sinoa reto ohatran'ny hoe efa vita vao maheno ny fokotany na vita zone d'encadrement sinoa dia zay zany ohatran'ny hoe Izany hoe manana toeram-pitsandrana zany le sinoa. nahazo eny izy zany nangataka eny zay zany le taratasy ara-dalàna atao ny fangatahana zone d'encadrement zay. Nangataka hitsandraka zany. Ie nangataka fa nanao taratasy ara-dalàna ara-panjakana zany izy. Mety eo amin'ny firy eo sinoa manana tany mitsandraka eny. Raha filazan'ny présidentan'ny Talemina teo dia hoe eo amin'ny 6 eo zareo fa ny raika amin'izay ohatran'ny gasy 6 no nahavita nanao an'ilay taratasy. Nangataka ilay zone d'encadrement. Le mandeha any amin'ny carrière moa zany eny tsy azo andehanan'ny sinoa fa amin'izao nefa eny efa misy sinoa nahavita trano fa tamin'ny voalohany tsy mahazo mandeha ny sinoa dia rehefa amin'izao ilay ohatran'ny nahazo nandeha eny ihany fa io zany ohatran'ny hoe zareo tsy fantako na hoe ny any amin'ny district na ny eo amin'ny gendarmerie no mametra an'ilay lalàna ny fivezivezen'ny sinoa hoe tsy mahazo makeny carrière na mahazo makeny fa tamin'ny voalohany hoe tsy mahazo makeny mihitsy dia tsy fantapantatra anay teo dia nahazo nandeha nakany ihany indray. Fa ny sinoa mipetraka eto aloha zao eo amin'ny trano 5 eo no misy sinoa eto. Ireny sinoa ireny misy izy efada, misy rola, misy raika lahy sy raika vavy. Tena mampangitaita anay tsy hoe za rery
fa hoan'ny fokon'olona ty amin'ny faritra Kiramena na ny any distrika Miandovazy indrindra moa fa mpiasa taxi brosy amin'iny lalana iny dia tena mangetaheta mihitsy ary tena lasa ohatrany hoe tsy ndrin-daona mihitsy hoe tena le fanjakana mihitsy ve tsy mijery an'ity sa hoe mba mijery ihany ny fanjakana fa misy fitantanana tsy manara-dalàna io mahatonga an'izao satria vokatra raha amin'iny faritry Miandovazy iny be da be tokoa mandalo amin'io lalana io. Volamena koa amin'ity faritra ty commune Dablava ty na eo koa zao ny PAM mahavita taratasy ara-dalàna nefa hanomboka hitrandraka aty dia tsy fantako hoe mba tsy azo atao ve mba tokony-mba jerena mitokana ty lalana ty satria efa tena ratsy dia ratsy sady efa antitra le lalana io efa 50 taona tsy namboarina raha io lalana Dablava Miandovazy io satria tany amin'ny 72 tany navitan'ny GT an'io taloha dia mbola tsisy fanamboarana hatramin'izao dia mangetaheta mihitsy zany ny olona ty atoerana indrindra amin'izao hoe mba misy arenan-kibon'ny tany mivoaka eto amin'ity toerana ty mahatoky somanantena fa io tsy hoe mivoaboaka fotsiny aty fa misy tombontsoa sy vola miditra any amin'ny tapom-bolam-panjakana any amin'ny Foibe any io dia tokony hoe mba misy fijerena zany io zavatra io satria ho anay moa zany tsy afaka mandidy sy manapaka an'io fa fanarinay fotsiny dia hoe mba ny fanamboarana azy dia mba mampahatsiahy ny tompona andraikitra na hoe mba tokony mba jerena io dia mba misy ny fanamboarana io satria mba efa misy na dia tsy ny fahateran'ny lalana aza fa mba hoe misy vola mivoaka misy arenan-kibotany mivoaka avy aty toerana dia mba tokony mba hoe mba misy tamberim-bidy zany mba ho sosialin'ny vahoaka dia tsy maninona fa ny fanamboarana ny lalam-pirenena iny tokony hoe fa hindohan'ny raharaha voalohany indrindra zany satria tena mahatsiaro mijaly raha amin'ity taona ity zany mbola tsy amboarina dia mety hitoka-monina zany ny faritry Menabe satria tena betsaka ny tena mety hitondra fahatapahana tanteraka raha tena mbola tratran'ny fahavaratra satria efa tena ratsy dia ratsy ary efa tandondoza zany le lalana satria ny tena moa olona ponina ty dia mahita an'ilay izy tsara hoe ty zao raha mitohy ty dia lasa mitatra maka ty hady ty dia tapaka tanteraka ty lalana ty dia tena mampangitahita mihitsy ary tena maniry koa raha maniry zany mba hijerena akaiky an'io lalana io sy mba hanamboarana azy raha mba hoe mbola misy ihany le fijerena ifotony an'ny vahoaka sy mba fijerena an'izay hoe tany ivoahan'ny arenan-kibon'ny tany sy vokatra zay tena ilaina mihitsy le fanamboarana ny lalana. Zava-misy eto zany efa matetika hitarainan'olo aminay eto zany satria le vahoaka zany hita hoe mavesatra le asa dia maivana le vokatra miakatra dia le tompon-tany nefa efa mitaraina anay manampy an'ireo vahoaka ireo fa tsy mety fa mbola mitondra amin'ny hoe mahatompon-tany azy egny dia mbola manao ihany izy amin'ny fomba fiasany iny moa ataondreo azy hoe ina le tsaingo ina na le filaza tsongo dia ampahan'le raisindreo amin'le vokatra azon'le mpiasa dia mbola mitafy koa reo teo amin'le mpivarotra satria ny commune tsy haiko hoe mbola tsy mandray an'iny zany ny commune hatreto fa ohatran'ny rozy ihany no mbola mibahatoerana amin'igny le anan'le mpivarotra iny reo zany no andraikitra ataon'ny tompon-tany tao fa tsy azoko ny ambadika any fa na anay aza efa maonena an'le vahoaka mitaraina manana an'izay satria le vokatra azon'olo androany zany kely dia mba mitaraina dia mbo tsy eken'zalahy fa mbola ampiasan'zalahy ihany le ana nefa tokony mba ifampijerina dia zany aza ozy zany misy ray aman-dreny be manko atao hoe tompony tany ty ato fa zanany ihany no miandraikitra le andraikitra manao an'le asa dia manatona an'io ray aman-dreny io zany anay dia miteny aminy hoe tsy ohatran'izao le zava-misy ataon'reto elemanao reto dia ahoana ny mizira tokony mba horaisinao ray aman-dreny fa ohatrany efa mihoatra fefy le ataon'le elemanao dia andaso izy fa amory aho araka ny feo ampitany aminay amory aho izy dia ovana le fomba fiasa nefa raha araka fitantaran'le ray aman-dreny ohatrany hoe kidabla azy zalahy manao andraindraikitra fa tsy olo-matotra dia ohatrany hoe efa tsy voafehy intsony angamba ny fahitako azy efa manao zay azo atao zany ny komity nefa zay le zava-misy dia sarotra be ny ananana tegna azy fa zay zany no andraikitra mba raisinay aminy sisy akoatran'izay manko no anany komity azo ny komity atao le restourna zany naka commune teo fa le olana kely ohatran'ny saribakoly le mpiandraikitra ny
asan'ny commune eto amin'ny Carrera satria matetika misaoty zareo le mpividy vato ato dia maivana le mpiandraikitra eto tonga dia andra rano mandeha dia ohatrany hoe tsy dia ara-dalàna loatra zany le resitorana ny commune. Dia amin'le resaka varotra le varotra zany tsy maka ny commune fa reo tokotany no hitanay miandraikitra le karabato anay ato no nametrahany meran'le karabato amin'ny nahatongavan'ny préfet teto iny hoe ny sinoa tsy mahazo milatsaka Carrera nefa ohatrany raha fa fahitanay azy ohatrany etable sinoa nefa fa mahavita trano ery azy ny sasany dia io ny tsy azo tegna fa tegna moa olo tsy dia afaka hohanina an'izay fa zay aloha le zava-misy ohatrany tsy voafehy zany le fanambarana tsy le teny napetraka tamin'iny. Naindray aloha zany tsisy hoe manontody rano amin'ny commune fa amin'izareo tokotany sy fandriam-pahalemana fotsiny zany mba handoavana kely. Fandraisanay anjaran'izay aloha zany dia le fandoavana an'le hoe 2 arivo isan-kerinandro fa tsy hainay io na hoe tonga any amin'ny commune na levina ato amin'izareo mpitondra sy ny tokotany ihany. Tonga dia ty fotsiny anay dia sarotra mivarotra ie dia rehefa tato farany lasa misy le lovola reny le tokotany no andoavana vola dia isako maka zany ianao dia mandoha vola ray alina 2 alina kay moa le tao aloha dia zao indray hoe ie dia zao indray hoe le makaky tany taovana raha ohatra zany olona betsabetsaka no hita maka leky tany dia mandoha 5 arivo arakaraka leky olona makaky tany zany sa misy. Inona nahaizanareo manavaka hoe ny tokotany maka an'le vola na ny commune? Izy no miteny hoe tokotaniko